Mbola mitokosa ny fitokonana nataon'ny mpiandry fonja ary mbola tsy afaka andray ireo voafonja vonjimaiky na ilay antsoina hoe MD izy ireo na dia efa feno azy ny toerana natao hidoben'izy ireo na ny violon afantaran'ny be sy ny maro azy eny amin'ny polisim-pirenena eny miandry ny fanaovan-tsony ny taratasy mahakasika ny tambo-karama ny reto farany izy ireo vao afaka no indray ny asany araka izao fanadihadiana izao. Na dia efa mananontany aza ny mety voka-dratsy ny fitokonan'ny mpiasan'ny fonja amin'ny tsy fandraisan'izy ireo voafonja izay mahafeno ny violon-ny polisy nandritra izay hetsika nataon'izy ireo izay dia mbola nohy ny fitokonana trano izy ireo araka ny nambarany androany. Nanamafy ireto farany fa any amin'ny fitondram-panjakana ny teny farany amin'ny famahana ny olan'izy ireo hitandrona ny filaminam-bahoaka. Napaka ny be sy ny maro tamin'ny Assemblée Générale fa mbola mitohy ny fitokonana nataon'ny mpanarahana fonja. Raha ny catégorie 3 an'izany moa no tena hoe problème be amin'le fitakinay dia hita izahay dia manantitrantitra hoe le indemnité zany sisa no takinay fa ile organigramme moa iny hoe andeha conseil androany raha tahiny zany. Manameloka ny vaky fonja niseho tany Toliary ireo mpikambana ao am-pandrarahany fonja ary mitaky ny ampiarana ny lalàna. Misy ihany koa ny fandrahonana atao amin'izy ireo mpitarika ny syndicat ny fonja raha ny nambarany. Mahakasika koa zany le vaky fonja tany Toliary ny syndicat ny personnel pénitentiaire de Madagascar dia manameloka tanteraka ireny hetsika ireny ireny fihetsy-javatra ohatran'ireny ka miampanga zany ary mitaky ny fampiarana ny lalàna ho an'izay olona tompona andraikitra dia takinay ny fampiarana ny lalàna tanteraka. Aorian'ny fanaovan-tsiny ny décret mikasika ny tambo-karama vao andray ny asan'izy ireo. Mahakasika ny fangatahan'izy ireo fampiakarana ny agent pénitentiaire catégorie 3 kosa dia efa nanaiky izy ireo fa hojerena amin'ny manaraka izany.